Amin'ny fifaliana indray ry havana no hiara-banantsika mpianakavy finoana. Nahatratra zao herinandro vaovao men'ny tompo atsika izao. Manaraka ity fandaharana mofinaina isan'andro ity isika dia hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ny amin'izay teny omen'ny tompo atsika indray amin'ity andro anio ity hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ny voninahitra ianao sady Andriamanitra ny famondram-po, fa mbola sitrakao ny hahazonay sy iainanay amin'izao herinandro vaovao izao, ary mbola noho ny sitraponao ihany no hanomezanao anay koa ny teninao ankehitriny. Teny izay mitari-dalana, mampianatra manitsy ny dianay, ary indrindra mampahery anay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatanay ny fanahy masina hitarika anay amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 ka ny 1:20 hatramin'ny 9 farany dia ny 90 zany. Vakinary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo? Efa novonoiny aza izay naminany ny fiavian'ilay marina, ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharany anjely azy, nefa tsy nankatoy izany. Ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nidivazana tamin'izy. Fa Stefana fen'ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsi-tadiny ka indray nirodina taminy, dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato a Stefana, izay niantso hoe: ry Jesosy Tompo ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo, aza atao velona ane izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Ny tantaran'i Stefana, na raha marina koa ny fiafaran'ny tantaran'i Stefana na i Etienne, ilay martyra voalohany tamin'ny kristianina no hitantsika eto. I Stefana no martyra kristianina voalohany hitantsika ato amin'ny soratra masina, ary nahafony aina izy noho ny amin'ny fanarahana ny tompo. Ary izay hitantsika eto ary dia tazana fa hatramin'ny ora farany, hatramin'ny eo ambavahoanan'ny fahafatesana, dia mbola nitoro ny fahamarinana ny amin'ny Jesosy ihany i Stefana. Tsy nivadika tamin'ny fahamarinana kristianina nananana izy, na dia eo amin'ny lohan'ny fahafatesana azy. Lesona lehibe ho antsika ary kristianina havako ny amin'ity andro anio ity dia ny hoe: ahoana no atao hiatrehana
ny fanenjehana, hietrehana ny loza manambana ny fiainan'ny mpino. Mampianatra antsika zavatra roa loha i Stefana eto amin'ity soratra masina ity. Voalohany, ho fiatrehana ny zava-tsarotra izay sedrain'ny mpino dia hitantsika eto ny amin'ny hoe jereo ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Banjino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Rehefa avy nandresy lahatra ny ady hevitra tamin'ireo loham-pisorona sy ny loholona sy ny amin'ireo hitantsika mantsy fa nisy karazana mercenera mihitsy nafarana nampirisina hiady hevitra amin'ny Stefana. Rehefa mamaky isika any amin'ny 10 dia hono voalaza amin'ny toko 9 manao hoe fa tsy natohatra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo, nitenena Stefana io, dia nisy olona nomeny vava hanao hoe efa renay ny teny ratsy any Mosesy sy Andriamanitra ity, ary nampitaitra ny olona sy ny loholona sy ny mpanorandalàna izy, dia nakeo amin'ny Stefana ka nisarika azy. Tena ady mafy no natrehan'i Stefana, ary izany no nahatonga azy niteny mihitsy manao hoe karazan'olona mafy atoka, ary tena azo heverina fa mpanohitra an'Andriamanitra mihitsy no tazana. Raha hitantsika eo amin'ny 9:20 manao hoe ry olona mafy atoka sady tsy voafora fosofona, ianareo manohitra ny fanahy masina. Dia mbola ampiny ihany fa izy ireo no namono ny mpaminany ary namono sy nanohitra ny fiavian'ilay marina. Arak'izany eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tsy niady hevitra taminy no nataon'i Stefana. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tsy ny amin'ny hiady teny na ny manamary tena no nataon'i Stefana, fa nataony nibanjina ny zavatra any ambony. Jereo ane ny ambarany 5:20 sy 9:20 hono voalaza fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra, sy Jesoa nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Tsy nahoan'i Stefana izay atsonjay sy izay fanenjehana nataon'ireo izay mpankahala azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara, fa nibanjina ny lanitra, nibanjina ny voninahitr'Andriamanitra, nibanjina n'Andriamanitra, ary tena feno ny fanahy masina mihitsy. Amin'ny Stefana ry havako malala dia mazava, izay miady aminy dia miady amin'Andriamanitra. Zavatra ray aloha ny katsahana, ahoana ny ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, ahoana ny hahatongavana any amin'ny fiainan-danitra rahatrizay, ka tsy ny hiady amin'ireto karazana mercenera izay noman'ny jiosy reto akory no zava-dehibe, fa ny amin'izay hibanjinana ny lanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, namaraparana ny fiainan'i Stefana ka ny nataony dia nanomana ny lalana izorany ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany ihany koa ry havako malala no lesona lehibe izay ampitain'ny soratra masina atsika koa ankehitriny. Na inona toe-javatra miseho, na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, indrindra ny ady sarotra sy ny fanenjehana trehan'ny mpino, dia ndrao isika ilay mpanahy ka ndeha hanohitra na hiady teny na hifaninana amin'izay mpanohitra antsika koa, ka horoboka amin'ny fakapanahy, horoboka amin'ny fahotana ka hahavery antsika izany. Fa izay ampianarina soratra masina antsika
dia nibanjina ny lanitra, ka raha misy ny tsy mety ho vonjena, ny mpino kosa ho voatahiry ho amin'ny famonjena mandrakariva. Eo anoloan'ny ady sarotra, banjino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Fa ny zavatra faharoa izay ampianarin'ny Stefana antsika amin'izao soratra masina izao ry havana malala dia ny hoe eo anatrehan'ny ady sarotra, ny fanenjehana, ny fankahalana, ny fanoherana, banjino Jesoa Kristy. Banjino Jesoa Kristy. Ny andininy fafito amby 50 hatramin'ny andininy faha-80 izay hitantsika teo, dia toa tazantsika fa nirosy lalindalina kokoa reto mpanohatra, tsy nijanona arak'izay voambara teny aloha hoe mafiatoka sy tsy voafora fosofona fotsiny izy ireo, fa tena namadika ny fahamafisam-pony ho asa mihitsy. Dia indro ray ny rodina dia navadiny notariny ho any ivelan'ny tanàna Stefana, dia notorahany vato ary novonoiny mihitsy aza. Zany hoe zany tsy teny fotsiny na fankalana fotsiny nataon'izy ireo, fa tena niroso tamin'ny famadihana izany ho asa mihitsy, asa-pankalana niteraka tany amin'ny fahafatesana ny mpanompon'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany, ry havako malala, hevero izay nataon'ny Stefana, tsy mba namaly teny, tsy mba nanohitra, fa ny nataony dia niantso an Jesosy Tompo. Hoy izy manao hoe ry Jesosy Tompo, dia avy eo indray niantso izy hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Niantso ny Tompo izy ny amin'izay hiheveran'ny Tompo azy, fa mbola niantso ny Tompo indray izy ny amin'izay hiheveran'ireo mpanohitra azy, ka nitenena manao hoe Tompo, aza atao welona ene izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, sanatria tsy faharesena velively ny fahanginana eo anatrehan'ny atso-jay sy ny fankahalany ny fahavalo, fa manome lanja kosa ny fifandraisana amin'Andriamanitra any ambony, ka hahatonga an'Andriamanitra andray an-tanana ny toe-draharaha. I Nehemiasy ny mpanaradia azy, rehefa tonga ny antso-jay, ny fanakorana, ny fanesona izay nataon'ny Tobia sy Sambala raha nanangana ny mandy izy, tena nisy teny fanopana mihitsy aza sy ny fanarabiana samihafa natao. Tsy ny namaly reny no namaika ny Nehemia, fa niantso an'Andriamanitra izy manao hoe miaino ry Andriamanitra eo. Hitantsika izany amin'ny Nehemia 4:7, mofinaina vao narahantsika tamin'iny herinandro iny. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy resy akory Jesosy Kristy raha nadinina teo anatrehan'ny fitsarana ka tsy ny loabava, fa haitsika tsara ny zavatra nataony, dia ninanatsara mandrakariva ny fifandraisany tamin'Andriamanitra iray, ka nitenenana hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dena fohy ahy ianao, raha eo mamelany elo fa tsy fantany izay atao. Ary indrindra ny amin'ny antsoantson'i Jesosy Kristy manao hoe eo an-tananao natolotro ny fanahiko. Andriamanitro, nahoana no esory amiko izy ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Ny fifandraisan'i Jesosy tamin'Andriamanitra dia teo mandrakariva, na teo aza ny fikasana hamonoana sy ny famonoana azy mandrakariva. Tsika koa ry havako malala, ampianariny soratra masina hitodika sy hibanjina amin'ny Jesosy mandrakariva, na inona toe-javatra miseho amin'ny fiainantsika. Jesosy lay mahava olana, Jesosy lay manokatra ny varavaranlanitra ho antsika, Jesosy lay miantoka ny fiainana mandrakizay, no tsara hifandraisantsika. Mahafinaritra mihitsy ry havako malala lay fanehoana izay ataon'ny namana manao hoe raha sendra mitanondrika ianao, mitraka banjin'ny Jesosy.
raha sendra misandratra ianao miondre antsoa Jesoa. Ary zany ry havana ny fahamarinana eo ampino kristianina, manatsara ny fifandraisany amin'ny Jesoa, na ho vy na ho vato, na ho voky na ho nono, na ho mora na ho sarotra, dia tokony hatsaraina mandrakariva ny fifandraisana amin'ny Kristy. Ety am-pamaranana ry havako, ambara amintsika fa namony ainy ilay mpanompon'Andriamanitra dia i Stefana zany. Raha namaky ny soratra masina teo isika, tsy tazantsika teo mihitsy na kely aza no toa misy alahelo, na toa misy nenina, na toa misy faty antoka tamin'ny namozan'ny ainy, tamina faty martyra azy, fa toa hitantsika fa tombony lehibe no ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ho antsika koa amin'ny fanarahany tompo dia tombony mandrakariva nomeny tompo antsika, ary ataon'ny tompo ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra mpiaro sy mitsinjo anay, endreny fitsinjovanao an'i Stefana eo am-bavahoanan'ny fahafatesana ka nanokafany voninahitra aho. Hitsena azy. Misaotra anao izay Tompo ny amin'izany teny fampanantenana mahafinaritra omenao ny mpino rehetra izany. Ary izay ihany koa dia vonina ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny fanarahana anao, ka tsy hivadika amin'ny fahamarinanao na toinona na toinona. Dia mivavaka izahay ho an'ireo kristianina rehetra misedra ny mafy, ho an'ireo kristianina rehetra enjehana, ho an'ireo kristianina atao azo alambo manerana izao tontolo izao. Ianao Jesoa hijery sy hanohana azy ireny. Entinay ambavaka Tompo ny firenenay, ny mpitondra sy ny vahoaka ho aminy, amin'irao fo avela eloka, ary toroy ny lalana izorany andehanany amin'ny fahasambarana. Mivavaka ho amin'ny fiangonanao sy ny tompon'andraikitra ara-pivavahana rehetra, ny amin'izay hitondrana ny fiangonanao araka ny sitraponao. Entinay ambavaka Tompo ny amin'izay hahatanterahany sy halavorariana ny fitezam-panahy, ny fitezam-pinoana rehetra amin'ireny fiangonana ireny. Mahatoky izahay fa mijery, mitsinjo anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zokinay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.